Mivarotra fatsiantoka ny orinasa Jirama amin'ny angovo izay vokariny noho ny falafosan'ny angovo-karina avy amin'ny milina no mahatonga izany raha nambarany filoham-pirenena Rajaonarimampiana Omaly tany Ambatondrazaka nandritra ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny angovo. Lafo amin'izao fotoana izao ny famokarantsika ny angovo eto Madagasikara raha oharina amin'ny vidiny ivarotan'ny Jirama azy. Eto gaga ianao falao ao azavaitsika ny resaka. Misy mary mpandrefesana zay hoentina rehefa resaka ny vidiny io isika. Ilay mary mpandrefesana dia ilay atao hoe kilowatt-heure. Kilowatt-heure inona dikan'izany hoe kilowatt zany? Kilowatt zany dia hoe 1000 watt. Zany hoe raha mandray an'ireny ampoule 100 watt reny zany tsika dia 10 amin'izay tadidio tsara ty teneniko ty 10 amin'izay mirehitra ao anatin'ny adiny ray ohatinona ny sarany famokarana an'izay eto Madagasikara dia lazaiko anao 5,700 ariary. 5,700 ariary no amokarana an'izay kilowatt-heure izay. 26 cents na euro ho an'ireo afaka manao ny kajy an'izay. 5,700 ariary. Ohatinona ny varotan'ny Jirama azy. Jirama dia orinasa tokony azo tombony tokony haka tombony ohatinona ny varotana azy 3,500 ariary. Ampitao kely tompo 5,700 saran'ny famokarana sy ny 3,500 vidy ny varotana azy aminao mpanjifa isak'izay le antsona hoe kilowatt-heure mirehitra izay sy ampiasaina izay dia misy fantiatoka eo amin'ny 2,500 isanandro sy isan'ora zay tsy maintsy zakay. Rehefa totaly zay fanampiana entin'ny fitara-panjakana satria iza no anonitra an'izay fantiatoka izay. Androany vetsika dia anao hoe andahoara-pakaro ny saran'io elektricité io tsy nanao an'izany isika. Ny fitolam-panjakana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany dia manampy amin'io fantiatoka io ary lazaiko anao tarehimarika mampifaharontsana 300 lavitisa ao anatin'ny herintaona 300 milliards d'ariary fa tsy franc rehefa FMG no ampiasainao dia mbola ampitomboy 5 zay 300 lavitisa ariary. Iza manao an'io? Vola miditra vao amin'ny fitram-panjakana. Izany indrindra moa no antony dia tokony hirosoana amin'ny fitrandrana ireo angovo azo avoazina toy ny rano, ny rivotra ary ny masoandro. Tsy maintsy hirosoana ary apetraka amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara moa ity fitrandrana herinaratra amin'ny angovo azo avoazina ity. Zany rehetra mahatonga fitram-panjakana tany amin'ny filoham-pirenena milaza faharam-piamparosan'ity firenena ity isika dia tsy maintsy ao anatin'izany fampandrosoana ny angovo sy ny herinaratra samy hafa izany. Mitaritatsika ny fampandrosoana ny firenena toko lasy toko vavy. Tsy maintsy hamparitaka eran'ny faritra rehetra ny angovo. Tsy maintsy ataotsika zay mitrahana angovo azo avoazina avy any alalan'ny renirano, avy any alalan'ny masoandro, avy any alalan'ny rivotra ary azo atao mihitsy azy avy any alalan'ny antsoina hoe biomasy. Reto hazo io, reto fakakazo io amin'izao fotoana izao dia fantatra fa ny bambo no tena miteraka herinaratra indrindra raha hodina. Manana betsaka amin'izany isika. Fantanina mipetsaka foana dia hoe fananinona tsy natao zany hatramin'izay. Fananinona amin'izao sika vao mieritreritra an'izany fampandrosoana izany satria sika aloha reto sika mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka
sika matsapa fiatraika amin'ny tsy fanarana izany herinaratra zany sika ny matsapa fanivalopolo isanjato mahery ny vahoaka malagasy indrindra ny ambanivohitra dia tsy manana herinaratra kandro agny androany isika androasika sanatrika ny vahoaka zay niaina izany miaina n'izany ny vahoaka mangiry firy ny vahoaka ary zany ilazako aminareo ny vahoaka malagasy indrindra ianareo avy eto amin'ny faritra loatra fa efa miady amin'izany isika mandroso amin'izany ady izany isika ary tsy mitretitsika izany ady zany fa mivitatsika ny fampandrosoana eo amin'ny angovo eto amin'ny firenena tokonazy. nandritrio fankalazana ny andro maneran-tany no an'ny angovo io moa no nampisehoana ihany koa ireo tetikasa lehibe roa anaovana tohadrano mba hamatsiana herinaratra ao amin'ny faritra loatra mangoro indy. Vola mitetina 12 miliara ariary no entimanana ireo tohadrano lehibe roa ireo ka ny 570 isanjaton'izany dia avy amin'ny vondrona europeana. Amin'ny taona ho avy eo moa no fantatra fa ahavitany ireo tetikasa ireo.